Dia amin'ny fifaliana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao. Alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray, dia raha tsy mankalaza ny anaranao izay satria Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra be famondrampo, Andriamanitra tsy mahafoy fa manome lesona anay isan'andro san'andro mba hoentinay mandiny tena ka tsy hovariana fotsiny fikitra amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo izao ity, fa mantatra tsara ny sitraponao amin'ny alalan'ny fanahiny famarinana mba hafantaranay ny fiainana mandrakizay izay tsy maintsy hidiranay. Misaotra ny amin'ny tombonandro mpahavelomana izay omenao satria ianao rery no mahafantatra tompo ny zavatra mbola tsy vitanay, ny zavatra tsy efanay, ny andraikitra mbola apetraka ao aminay. Dia tario lalana ny fanahinao masina mandrakariva mba hafantaranay ny lalaka izoranay ary ny mpanomponao izay mandray izao fampahirezana izao mba tsy hanao atsirambina ny fiainam-panahiny fa handray fanapahan-kevitra tena ankatony teninao. Mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Ray volana teo eo izay tapaka ny fampahirezana izay nentiko izay rehantsika, kanefa izany rehetrarehetra izany nefa misy antony avokoa. Mialohan'izay hidirantsika amin'ny fampahirezana dia tsy haiko ny tsy hisorantsika satria tao anatiny miaretina mafy dia mafy ny tenako ary izay indrindra ny tsy nahafahana nanoho ny fampahirezana mafy ny aretina izay nianjady ary ngamba hitantsika satria nalefa ny namana tamin'ny alalan'ny FB ny filazana sy fangatahana ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina antsika mba hifampitondram-bavaka araka ny teny soratra masina hoe mifompavahy ianareo mba ho sitrana. Makasitraka antsika rehetra na tsy aro-ambavaka ny tenako na ny tamin'ny vaovao na teo ara ny ezaka rehetra izay natao firaisapo sy ny firaisan-tsaina antsika mitaraina tamin'Andriamanitra no nazahoako fanasitranany. Manoloana izay aretin'izay no hitondrako ny fampahirezana foy indray amin'ity anio ity satria tsara ny mamantatra ny fanahy izay miasa amintsika satria arakaraka ny fanahy miasa ao anatin'ny olona ny zavatra aloky ny vavany. Ary nyresaka lavalavitsika raha nyresaka ny amin'ny fanahy ny famarinana tamin'ny Pentekosta ary io ny tsara ho fantaritsika mba tsy ho tonga antsika hamilana ny soratra masina satria ombienombeny ny fotom-pampianarana hoentinay mpanompon'Andriamanitra izay mandresy lahatra ny olona hoe tsy misy mpanompon'Andriamanitra mahantra izany, tsy misy mpanompon'Andriamanitra marary izany, tsy misy mpanompon'Andriamanitra mitondra fahoriana izany. Ohatran'ny mahavariana ilay fitaka atao amin'ny olona manoloana ny fotom-pampianarana tahaka izany satria mitaona ny olona hifikitra amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo izao ity. Nofo tsy maharitra, vola tsy maharitra, voninahitra tsy maharitra, fiadanana tsy maharitra fa fifaliana vetivety noentina hanomezana fampanantenana pokaty ny olona tsy mandinika tsara. Fa inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany? Ny fanahy izay miasa ao anatin'ny olona tsy mahay mamantatra hoe fanahy avy amin'Andriamanitra ve mampiteny tahaka an'izany sa fanahy ny demonia. Ho ny tenako manokana tsy mba mahatsiaro menatra mihitsy aho manoloana ny aretina izay mianjady betsaka ny andraikitra ny asa ny andry satria raha ny aretina nianjady tamiko dia nisy ny fiakarana tension, nisy ny gripa mafy dia mafy namely ary ny ampy tsy fahampiny ny calcium, ny farerahana fatigue générale na tonga tena nahalemy
ary tao anatin'izay aretin'izay ny tena natsapako ny fisian'Andriamanitra hoe tena tsisy zavatra azo antenainy ety amin'ity zao tontolo zao ety, ary ny aretina zay mitranga ary nisy orin'Andriamanitra mbola tsy fahafatesana de fampatsiarovana ny olona mba tsy hifikotra amin'ny zavatra ho leviny ety amin'ity zao tontolo zao ety, satria matetika ny olona de mifototra amin'ny nofo, mifototra amin'ny zavatra tsy misy dikany, tsy azahoana fiainana mandrakizay, ary zay no manosika ny olona hivavaka mba ho salama ary manantena ny zavatra pokaty zay toriana zay sako ny tenan'izay hoe tsy avy amin'Andriamanitra. Tsara nge zany hoe vavaka tamin'Andriamanitra ianao de tsy natsapa aretina mihitsy, lamba be ny fiainanao, tsy nandalo fahoriana mihitsy, iza no tsy maniry an'izany. Fa raha mbola mandeha eto amin'izao tontolo zao ianao tsy maintsy mandalo an'izany, satria mitanjona an-kendren'Andriamanitra de mitaizantsika tsy hifikotra amin'ny zavatra ho leviny ety amin'ity zao tontolo zao ity, fa ny aretina zay mitranga mariky ny fitiavan'Andriamanitra no mamerina atsika ho amin'ny laoniny tanteraka mihitsy mba hatonga atsika hibanjina le fiainana mandrakizay, satria na tiatsika na tsy tiatsika, na salama vatana ary tsika na azotsika raha ny vola makarena tsy maharitra zany fa ilaozany zany rehefa tonga ny vanim-potoana ny fahafatesana. Ary rehefa tena dinihany ny foto-kevitra zay mampanantena zavatra pokaty ny olona ny amin'izay tena tsy misy mpanompon'Andriamanitra maharary, ohatrany teny ankolaka hoe tsy misy mpanompon'Andriamanitra mandalo fahafatesana zany, satria ny fahafatesana io na aretina faratapina ka raha toka marina ny fomba ilazana fa tsy misy mpanompon'Andriamanitra mandalo fahoriana zany, tokony ho sahiteny ihany koa mpanompon'Andriamanitra hoe tsy misy mpanompon'Andriamanitra mandalo fahafatesana zany. Eo no hisaritana izay tsika mba hibanjina an' Jesosy tonga tety amin'ity zao tontolo zao ety, tsy mba nanany voninahitra sy ny harena nanana ny olona teto amin'izao tontolo zao. Jesosy le Andriamanitra tonga nofo teto amin'izao tontolo zao, taiza miteraka ta ohatran'ny nomby nateraka Maria Virginy, ary tsy mba hoe olona be voninahitra no ray ny taiza azy fa mpandrafitra. Sa miteny ve tsika hoe aiza nisy mpanompon'Andriamanitra ho teraka any hatramin'omby, kanefa io ny Jesosy izay narahantsika nandritra ny vanim-potoana ny ainany tety amin'ity zao tontolo zao ty, ny aina nandritra ny 30 taona teto izy, fa tena ny aina tao anatin'ny fahoriana, tao anatin'ny fanenjehana, tao anatin'ny fitaintainana ary ny fiafaran'ny tantara zay tamin'ny vanim-potoana ny ainany teto, tena tao anatin'ny fanenjehana, fandavan'ny olona azy nokapohana, nampitondraina fahoriana, nampijaliana, nandreofana, natao tsinotsinona, ary nombona tamin'ny hazo fijaliana. De mbola sailaza ihany fe tsika ny Jesosy tsy izay narahantsika de tsy nandalo an'izany toe-javatra zany, tsy mijaly, satria Jaona voalohany 2:9 de milaza n'izao teny zao, zay milaza fa mitoetra ho aminy nosy tsy maintsy mandeha tahak'izay nandehanany koa, ka raha niaritra fahoriany Jesosy Kristy, niaritra fanenjehan Jesosy Kristy, nandalo tamin'ny fahafatesany Jesosy Kristy, nitondra ny aretin'ny olona Jesosy, ny manara-dian'i Jesosy, de mandeha tahak'izay nandehanany, miaritra n'izany fahoriana mahavesatra zany, mba tsy hatonga atsika ino zavatra fampanantenana pokaty zay tsy hitondra ny famonjena, satria nitanjona an-kendren'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra nke mba hampiadana atsika sitrak'Andriamanitra mihitsy ny tsy hamparary atsika. Fa raha zay ny zavatra mitranga tamana eto amin'izao tontolo zao ny olona, tsy saintsaina ny fiainana mandrakizay ny olona, ary tsy hitady an'izany lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany ny olona. Navelan'Andriamanitra hitranga zany mba hatsapan'ny olona hoe mandalo zao fiainana zao sy ny filany, tsy fahotana akory raha marary ny olona, tsy
fanamelohana akory raha miaritra fahorianany olona fa rehefa de najerevana ny soratra masina reny rehetrarehetra reny ohatra ny fitahiana ho an'ny olon'Andriamanitra mba tsy hahatonga azy fikitra amin'ny zavatra ho levina fa hahatonga azy hiantso an'Andriamanitra hamelombelona ny fanantenana ao anatiny hahatonga azy haniry ny hiditra amin'izany fiainana mandrakizay sambatra zany tsy tsapan'ny olona mihitsy fa toe-tsaina avy amin'ny devoly ange ny fotom-pampianarana tahaka an'izany zay mamitaka ny vahoakan'Andriamanitra amin'ilay hoe tsy misy mpanompon'Andriamanitra tsy misy mpivavaka mandalo aretiny zany fitaka zany tsy hoe manamarina ny tenako ary ny lazan'izany fa rehefa niaraka tamin'Andriamanitra ianao tsy maintsy mitondra fahoriana ary mpanompon'Andriamanitra ary Paoly de samy laza mihitsy tsy maintsy ho mifahoriana be ozy no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona mitondra an'izany fampanantenana pokaty zany ange maniry hiditra ny fanjakan'ny lanitra kanefa de zao ohatra ny te hiditra ny fanjakan'ny lanitra tsy handalo fahafatesan'izany ary zay indrindra ny tokony ampahery atsika mandrakariva ny aretina izay menjady ny fahoriana antalovana fizanotoetra sy ny ady fitaovana omen'Andriamanitra ny olona mba hamatotra azy kokoa mba hiorina ao amin'Andriamanitra anatena ny fiainana mandrakizay sambatra fa tsy ho variana eto amin'ity tany fijaliana ety raha mijeritsika tamin'izany vanim-potoan'izany raha namorona ny Adamasevy Andriamanitra teo daholo ainge ny zavatra rehetra zay ampy hitondra fiadanana sy fahasambarana ho azy kanefa na de teo ary ny zavatra rehetra zay hitondra fiadanana ho any Adamasevy de nisy lalàna napetrak'Andriamanitra fitsipy-pitondra tena tamin'ny alalan'ny azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy teo voan'ny Saedeny azonakaroa teo voan'ny Saedeny Jehovah'Andriamanitra tsy niteny mihitsy tamin'ny Adamasevy hoe tsy azo hoanina voan'le azonaina kanefa raha hoanina le voan'le azonaina mahavelona mandrakizay fa ny zavatra nandrarany Jehovah de ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay namiriko teo voan'ny Saedeny nitenenan'i Jehovah hoe tsy azonao hinanana ny voan'izany azo zany fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao fa saingy miditra antsehatra Satana ary Satana fantatritsika raha ny filazan'ny soratra masina de le fanahy ratsy le fanahy ny antikristy le fanahy mamitaka zay taonan'ny olona ao amin'ny fahafatesana le fanahy tena mampanantena zavatra pokaty rehefa nahita any Adamasevy ny aina sambatra velom-pelonana fa tsy nazeo an'izany fa ny fitahany tamin'ny lango malefaka resaka tsara lahatra ary tafiditra tamin'izany eva nolazainy tsy faty tsy akory ianareo izy fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro zay nananareo ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo zay ny zavatra nampanantena an'le fanahy ratsy natoky an'izany ny Adamasevy de nihinana raha ny tokony izy ange tokony nihinana ny voan'le azonaina izy fa tsy nihinana n'le voan'le azonaina izy ary hitatsika zany teny zany satria nyresatsika fanahy famarinana fa fanahy vaiza no mahatonga ny olona mampanantena zavatra pokaty tahaka an'izany ndikan'izay le hoe tsy ho faty tsy akorinareo nge tsy handalo aretinareo tsy handalo fahorinareo hiadanareo hitovy amin'Andriamanitra ianareo avy amin'ny Satana kanefa ny afatra napetrak'Andriamanitra eo amin'ny Genesisy toko faharoa de ny 9:20 ka hatramin'ny 9:70 ary Jehovah'Andriamanitra nandidy-ndraha lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'izao izy de azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de azo hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao zay le fanahy ny fahamarinana le fanahyn'Andriamanitra ary fantatritsika tsara Jesosy no milaza Andriamanitra dia fanahy ny Andriamanitra mira fanahy ary Andriamanitra de marina ary ny fanahin'Andriamanitra de fanahy famarinana
zay nanambarany marina na de efa niaina niadana ary izy ireo raha vo mihinana an'io nareo de faty tokoa saingy niditra am'izay le fanahany tsy fahamarinana de nomendrarana ela de volo sy satana namitaka ny Eva. Genesis 3:7 tafalatsaka tao anatin'izany kio ny Adama, ny 5:4 sy 5 de ozy aroa ny menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho fatitsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro zay hinananareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy. Ny fanohatra tamin'ny afatra n'le fanahany famarinana, ny afatra nentin'ny menarana. Jehovah miteny ho faty tokoa nareo raha mihinana an'io, le fanahy tsy izy milaza tsy ho faty akory ianareo. Rehefa dinihana ny toe-javatra mitranga am'izao vanim-potoana zao ary zay no mahatonga atsika manadiady mba fantaritsika ve le fanahany famarinana fa ty fanahy iza ny mampiteny an'izany hoe tsy misy mpanompon'Andriamanitra, mandalo fahoriana tsy misy mpanompon'Andriamanitra, marary tsy misy mpanompon'Andriamanitra, mandalo fahantrany zany. Ohatra ny rehefa tena dinihana ny eo ambadika zany de tahaka n'le fanahany menarana ihany zay mandresy lahatra ny olona hoe tsy ho faty tsy akory ianareo, tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy zany rehetrarehetra zany. Ary zay mahatonga atsika mamerina atsika ho am'laoniny fantaro rere olona ny soratra masiny ny aretina menjady ny fahoriana an-dalovana tsy mariky ny tsy fitiavan'Andriamanitra fa tena mariky ny fitiavana mba tsy hahatonga atsika hifikitra amin'ny zavatra ho leviny ety am'ty zao tontolo zao ty. Ohatra anankiray satria anohy ny fampianarantsika mangataka hery avy amin'Andriamanitra mba ahafahana manatanteraka ny andraikitra ampita ny afatra indrindra ny fanahany fahamarinana hoentsika mandeha ny tena amin'ny mampivavaka atsika hoe iza le fanahany fahamarinana itokitsika zay nirosaka tamin'ny Pentecoste io mbola fantaritsika zany fa io fanahy avy amin'Andriamanitra io no fanahy tao amin'ny Paoly apôstôly na avy tany ny adidy sy ny andraikitra tamin'andro rahan'Andriamanitra azy rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy izy nasa ino ny teny amin'ny Korintianina 2:4 hatramin'ny 9:20 tsy ho azavaina lava vaketsika fotsiny mba afataratsika hoe fanahy inona no mampiteny amin'ny Paoly apôstôly manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany izao izy mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Le vilany-tany resahana de ny tena voageja manodidina zay nefa tsy tery de saiteny ve tsika hoe aiza nisy mpanompon'Andriamanitra voageja zany very-hevitra nefa tsy mamoy fo ilaza ve tsika aiza nisy mpanompon'Andriamanitra very-hevitra zany enjehana nefa tsy nafoy de ilaza ve tsika aiza nisy mpanompon'Andriamanitra voaenjika zany potraka nefa tsy maty de hiteny ve tsika aiza nisy mpanompon'Andriamanitra tsy potraka zany mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay de ilaza ve tsika hoe aiza nisy mpanompon'Andriamanitra hitondra fahafatesana hitondra fahoriana noho ny amin'i Jesosy mba haseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy ozy fa zay velona de atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva ozy noho ny amin'i Jesosy mba aseho amin'ny nofinay mety maty kosa ny fiainan'i Jesosy Kristy mitondra ny fahafatesana mba fantarisika zany hoe mitondra fahafatesan'i Jesosy zany mitondra ny fahoriana ao amin'ny tena mandrakariva ko ny fahafatesana anao zy miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo ary satria manana zany fanahany finoany zany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aoka de ny teny de mino koa zay ozy ka miteny fa fantatray fa zay nanangana an' Jesosy tompo no anangana nay keo miaraka amin'i Jesosy ka nolotra anay miaraka aminareo fa ny zavatra rehetra ozy de natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro fanahy fahatsiketraka izay fa na de melevina aza ny toetrana ivelana ozy avaozina isan'andro san'andro kosa ny toetra anatiny fa ny fahorianay maivana zay vetivety foana de maika miasa fatratra indrindra ozy ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny tsy hita izay ny hita izay fa ny tsy hita fa ny hita de ho vetivety foana fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay zany ny olona
manana fanan'Andriamanitra, miaritra amin'ny fahoriana mazy, mijery ny tsy hita. Ka inona le tsy hita? Le fiainana mandrakizay mbola tsy nandalovana, le Andriamanitra tsy hita maso, fa ny hita ozy de mora levina, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Ary zay no isaritana antsika hamantatra an' Jesosy, hamantatra fa nahafamarina. Korintianina 2:1 no jerevantsika amaranantsika ny zao fampahirezana zao, vakitsika hatramin'ny 1:1 mifaranantsika hatramin'ny 1:20 mba hoentisika mamantatra ny tenantsika, ary teny hoentina hampahirezana antsika ihany koa manoloana ny toejavatra mitranga, indrindra na niatra tamin'ny tenako mety hiatra amintsika, tsy mariky ny fandavana an'Andriamanitra na mariky ny fanozona ny aretina sy ny fahoriana menjady amintsika, mariky ny fitiavan'Andriamanitra mba tsy hatonga antsika anjeny ny andro lava, ka hihita andriamantsika sy izahantsika toetra ny fanahy izay miasa ao anatintsika. Ary izahay mpiara-miasa aminozy de mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra, fa hoy izy tamin'ny taona fakasitrahako no nieniko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny ozy no andro fakasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, fa tsy manao zay mahatafitohana izay na amin'inona na amin'inona, mba tsy ho metsiny ny fanontona, fa mizavatra rehetra ozy de mampiseho amin'ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, de amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitatory, amin'ny fifadikanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny famorapana, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mety tsara velatsia, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadimy fahamarinana, na amin'ny akavanana na amin'ny akavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny nefofaty nefa indro velona ihany, tahaka ny faizina nefa tsy atao maty, tahaka ny nampalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na de kely akory azy nefa manana ny zavatra rehetra. Tena tsara nge zany reo olona, de sa ilaza ve tsika aizany izy mpanompon'Andriamanitra andalovana an'izany rehetrarehetra zany raha reo zavatra tanytsanim-polo, ary eo no amantaratsika ny fanahy zay miasa, inona ny antony zavatra rehetra. Fitiavan'Andriamanitra reo olona, mba tsy hatonga atsika hifikitra amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo zao ty, fa hibanjina kosa n'ilay tsy hita, de ny fianana mandrakizay izay tsy maintsy ho tonga, ary na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy ho tafiditra amintsika, fa saingy mizara roa fotsiny fiainana mandrakizay zay hitondra fiadanana ny voatanteraka. Ny eritreritry ny olona hoe mpanompon'Andriamanitra tsy mety maty intsony, na rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay ataontsika amin'ny androm-pahavelomantsika, de miditra any amin'ny fiainana mandrakizay fijaliana, ary zay fijaliana zay de aharitra mandrakizay sitrak'Andriamanitra nefa ny avery atsika, ary noho izany toe-javatra zany ten'Andriamanitra ampahirezana antsika mandrakariva, fa aon'Andriamanitra tena misy ny fanahy famarina, ary ny adiditsika de ny amantatra ny fanahy fahamarinana io mba tsy hatokotoky fampanantenana bokata. Voninahitra an'Andriamanitra avakisika. Zao nanao Jehovah'Andriamanitra ray no ny teninao, zay azo no raisiny indray tamin'izao fotoana fohy zao, sokafy ny masom-panahy nisy mba tan'olona tsiraray avy mba hiondrika ka hijery ny marina, satria raha mitodika fotsiny amin'i Jesosy izay fa tsy hijery olona, inona moa ny zavatra mafy tsy nentan' Jesosy, kanefa izay manaradia azy mitady hipetraka mihoatra no Jesosy Kristy, tsy andalova-pahoriana, tsy andalovana aretina, miadana mandrakariva. Kanefa ny teninao de milaza, izay milaza fa mitoetra amin'i Jesosy tsy maintsy mandeha takizay ny andehanay koa ny zavatra miatra aminay, zavatra nandalovan'i Jesosy sombony fotsiny, de meo anay ny hery le fanahinao marina mba hazakanay ny zavatra
mafy ety amin'ity zao tontolo zao ty mba tsy horena finonay amin'ny zavatra olevina fiorena anay amin'ny finoana dre fiainana marak'izay zay fomanao dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.